أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلدت إنما نتني أرابا وانسكريت فنارك تستابق في تلافتن TVM أمنتي إميسيون إسلاميكا سبيسيالي رمضاني إتين رلاسنا بابنا تفون إسلام فأفالون بفول نفولنا رمضان نو ميسنسكا amin'ity andro ny talata ity manaraka an'izany dia miatomboka ny fandarantsika amin'ity androany ity amina tantara anankiray izay nitranga niaraka amin'ny Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu sy ireo mpino islam sasantsasany izay niaraka tamin'izany fotoanan'izany nandeha namangy fasana izy ireo rehefa tonga teny ampasana satria nisan'ny sunna na fomba mampanao izay napetraky ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ny famanginao an'izany fasana izany mba ahatsiarovanao an'izany fiainana any ankoatra zany satria ny olona rehetrarehetra ity ambony tany dia tsy maintsy mandalo an'izany fahafatesana zany ary zany no fiafarantsika eto ambony tany rehefa tonga tany izy ireo dia nandefa salamo zany hoe niarahaba ireo olona izay ao ampasana mazava ho azy fa anisan'ny fomba fampianarany mpaminany sallallahu alaihi wasallam ihany koa rehefa miditra ny fasana ny mpino islam dia mandefa salamo na fiarabana ho an'izy ireo rehefa tapitra ny fiarabana izany dia niteny izy miteny amin'ireo olona ao ampasana dia niteny izy tamin'ireo olona ao ampasana hoe ya ahla al-qubur atukhbiruna khabarakum wa nukhbiru khabara indana lazao aminay ozy izy mivaovaonareo ao fa ho lazaina ihany koa ny vaovao ety aminay izay noentinay ho anareo mazava ho azy moa fa zareo ao ampasana dia tsy hiteny saingy lesona tiany Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ampitaina tsy amin'ireo olona efa maty fa ireo olona izay niaraka taminy nandeha namangy an'izany fasana izany dia niteny izy manao hoe amma khabaru min qibalina ny vaovao ety aminay ozy izy anna al-mala qad uqtusimat ireo fananana rehetrarehetra izay navelonareo tetỳ ambony tany talohan'ny nahafatesanareo sy taorian'ny nahafatesanareo efa voazarazaran'ireo mpandova avokoa izany wan-nisa'u qad tazawwajna ary ireo vady andefimandronareo izay navelonareo tetỳ ambony tany tamin'ny fahafatesanareo efa olo-kafa no manambady azy ireo amin'izio fotoana izio wal masakinu qad sakanaha qaumun ghayrakum ary ilay trano fonenina tsara mahafinaritra izay navelonareo dia efa olo-kafa no mipetraka ao amin'izao fotoana izao hadha khabaru ma indana zany no vaovao izay noentinay ho anareo amma khabaru indakum inna ro vaovao any aminareo dia rehefa avy thumma altafata ila ashabi nitodika izy tamin'ireo olona izay niaraka namangy fasana taminy manao hoe wallahi nifanta izy amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala kan teny manao hoe law istata'u an yujibu alaina laqalu raha ohatra ka navita namaly antsika ireo olona ao ampasana dia niteny izy ireo manao hoe lam nara zadana khairun min at-taqwa zay tsy nahita vatsy tsara noentinay niona amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala mihoatra an'izany fatahorana any Allah subhanahu wa ta'ala thumma qara'a qawlahu ta'ala rehefa avy izy dia namaky ilay andihateny masina manao hoe watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa mifatsehanareo fa ny vatsy tsara indrindra dia ny fatahoranao any tompo Allah subhanahu wa ta'ala zany tantara zay tantaraintsika teo zany dia manambara fa ny olombelona rehetra dia tsy maintsy mandalo amin'ny fahafatesana ary rehefa maty ianao dia ny harina rehetrarehetra nangononao tetỳ ambony tany mahatonga anao hifahavalo amin'ny olona mahatonga anao hialona ny olona mahatonga anao hanambaka ny olona mahatonga anao manao ireny zavatra tsy mety rehetrarehetra reny dia ireny fananana reny rehefa maty ianao dia efa voazarazara mpandova ka tsy tokony hovariana amin'izany antsika faharoa ilay vady izay hoe natahoranao indraindray ilay vady nibaiko anao indraindray ary ilay vady izay hoe nahatonga anao nanao mba ahatonga ny vadinao ho faly sy ravoravo eo anatrehanao izy ireny rehefa maty ianao dia efa olo-kafa no mandovanao na ihany koa manambady azy ireny ary tsy vitan'izany fa ilay trano joalajoala izay naoronao lehibe ngeza mba hipetrahanao hiadananao ireny rehefa maty ianao dia efa olo-kafa no mipetraka ao anatin'izany trano zany saingy mampalahelo
amin'ireo arena zay nalainao nanangoninao sy ny trano mijalajala napetraka ao ianao no antaniny tombo Allah subhanahu wa ta'ala amin'izy ireny fa tsy ireo mpandova na ireo olona zay nakan'izany harena izany zay no napetraka ny Ali ibn Abi Talib de rehefa avy nitodika tamin'ireo mpanaradia azy sy ireo namany ka niteny hoe raha nahavita izy ireo satria efa maty izy ireo zany nahavita namaly atsika midika zany efa tapitra ny fiainan'izy ireo efa tsy mahavita manao an'izany tsony raha ohatra ka nahavita namaly antsika izy ireo de teny izy ireo izay tsy mahita zavatra tsara vatsy entinay miona amin'ny Allah mihoatra ny fatahorana any Allah subhanahu wa ta'ala midika zany mbola velona anao ankehitriny fa ny efa maty efa miandro doa amintsika ireo olona efa maty fa anao mbola velona de mitodika aminao manokana zany ka didio tsara fa mbola nomeny Allah subhanahu wa ta'ala tombonandro anao mbola nomeny Allah subhanahu wa ta'ala hery sy tanjaka anao mbola nomeny Allah subhanahu wa ta'ala chance na hatratra amin'ny volana Ramadan mbola nomeny Allah subhanahu wa ta'ala ireo karazana fahasoavana tsy tambisaina eo aminao dian'izao dia mivatsia fa ny vatsy tsara indrindra dia fatahorany Allah subhanahu wa ta'ala zany no antony nandefasany Allah subhanahu wa ta'ala ny fifehezana amintsika mba ahatonga ny vatantsika ny fanahintsika ny fiainantsika ray matolo ao anatin'ny fatahorana ny Allah subhanahu wa ta'ala teny Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu o ianareo mpino mpanaraka amin'ny finoana islam kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun no didinay aminareo ny fifehezana tahaka ny nandidinay an'izany taminareo vahoaka teo alohnareo angamba naninareo an'izany fatahorana zany angamba votom-pinoana atsika angamba rehefa misy fitenenany Allah subhanahu wa ta'ala de miaino atsika fandarana izay nalefany Allah de miataka atsika izany rehetrarehetra zany de fatahorana any Allah subhanahu wa ta'ala ary tadidio fa io fatahorana Allah subhanahu wa ta'ala de misy toetoetra hita amin'ny mpino islamo anankiray raha ohatra ka anao matahotra an'izany tompo Allah subhanahu wa ta'ala misy toetra anankiefatra izay tanisainy Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny andiateny masina manao hoe wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu a'iddat lil muttaqin miazakazanareo i Allah subhanahu wa ta'ala makany na miditra any amin'ny paradisa izay sakany zany refiny zany sakany zany paradisa zany de mitovy amin'ny alebeany lanitra sy na elanelana eo an-danitra sy ny tany sy ny lanitra a'iddat lil muttaqin izany paradisa lehibe zany dadasika zany de natokana ho an'ireo mpatahotra ny Allah izy daholo ary ireo mpatahotra ny Allah tanisaina am'izay le ireo toetra zay tokony ananan'olona zay matahotra ny Allah alladhina yunfikuna fi sarra'i wad-dharra toetra voalohany de ireo olona malala tanana manampy ny namany na ankaterena na ankamorana zany hoe na ankasarotana raha ohatra ka tena tsy manambola anao fa tonga olona mindrana aminao tonga ny olona mangataka vonjy aminao de iny anao fa manome ihany na ankamorana na ohatra hoe be debe ny vola eo am-pelatananao manome anao na dia tsy misy vola eo am-pelatananao manampy ny namana anao zay ny toetran'olona voalohany matahotra any Allah subhanahu wa ta'ala ny toetra faharoa wal kadhimina al-ghayz ary ireo olona mahatazo tena manoloana ny fahatezerana zay de nisan'ny toetra faharoa zay tokony ananan'olona zay mpatahotra any Allah subhanahu wa ta'ala ny toetra fahatelo wala afina anin nas ary ireo olona zay mavita mamela ny namany diso na nanao tsy mety teo aminy izany olona manana toetra fahatelo zany mavita mamela de anisan'ny olona mpatahotra ny Allah subhanahu wa ta'ala satria fantany tsara fa tsy misy olona tsy diso eto ambony tany ka raha sendranao diso ny namanao dia mamela azy ianao amin'izay fotoana zay ary ny toetra fahaefatra farany walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakarullah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ary ny toetra fahaefatra de ireo olona zay nanao tsinitsinina ny tenan'izy ireo tamin'ny alalan'ny fahotana tamin'ny alalan'ny zavatra tsy mety tamin'ny alalan'ny fahadisoana maro samihafa de nahatsiaro ny Allah subhanahu wa ta'ala fa hoe tombo Allah mahita ny zavatra tsy mety nataoko tombo Allah mahalala ny zavatra ratsy zay nataoko de inona zavatra nataony fastaghfaru li dhunubihim de nangataka famelan-keloka tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ny fahotana izay vitany wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ary fantany fa tsy misy olona mamela heloka sy mamafa ny fahotana afa-tsy tompo Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ary rehefa fantany fa mety voafafa ny fahotana de tsy miverina intsony izy amin'ny ny fahotana na fahadisoana zay
vitan'iny satria fantany fa Allah subhanahu wa ta'ala mahita azy ary mahalala ny zavatra rehetra zay tony zay ny toetoetra nireo olona mpatahotra ny Allah ka raha ohatra ka ray amin'izy ireo anananao na ihany koa ampahany amin'izy ireo anananao dia efa voalazanao na voasokajy ho isan'ny mpatahotra ny Allah subhanahu wa ta'ala ka raha lasa nabavy anatin'ny fonina islam tanjona lehibe nandefasan'ny Allah subhanahu wa ta'ala ny volana Ramadan mba hahatonga antsika votom-pinoana mba hahatonga antsika tahotra ny Allah mba hahatonga antsika hitondra an'izany vatsy tsara indrindra zany watazawadu ary mivatsianareo hoy Allah subhanahu wa ta'ala fa inna khayra zadi at-taqwa satria ny vatsy mendrika indrindra vatsy tsara indrindra ionanao amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny andro farany dia ny fatahorana ani Allah subhanahu wa ta'ala mangataka amin'ny Allah atsika rehetra mba tafiditra nireo olona mpatahotra ny Allah ary mavita ny adidimasina antsika rehetra amin'ity volana Ramadan ty zay ngamba no fandaharantsika tamin'ity androany ty isorako nanaraka an'izany hatrany ampiandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao hitenako dia mametraka mandrapitafa ho amin'ny rahampitsondray wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh